tonga seto amin'ny pejy vadifensondray androany izavakely aminareo tuto anankiray anavantsika zany iva enitsika zany ivan'ny ariki-manana izao tsy maintsy mily tsara be mihitsy le partie valia am'izay dia zahantsika ianavany zay androany dia zavako aminareo hoe ahoana inavy no tonalité avalia ampiasaiko ina tonalité an'le iva dia ahoana ny fomba ireglikan'le valia anomboantsika anazy ny valia ampiasaiko dia valia en tonalité de do zany fa novaiko koa ny fomba ny accordena anazy ny accordena anazy apekako zany le note fa nataoko lasa fa dièse dia lasa en tonalité de sol izy octave anankiroa ny valiako dia misy fa anankiroa zany dia le fa novaintsika fa dièse apekakontsika fa dièse dia lasa ny sol zany tonique an'le liste lasa sol na tonalité dia lasa manomba atao troisième corde ny note voalohany zany amin'ity ny partie valie zany mampiasa l'exercice nampiasaiko reny misy an'le partie tierce zay zany le intervalle liso amin'ity ity zany misy partie anavalia anankiroa ny le partie intervalle iny zany verina intelo anatin'le iva dia misy an'le partie solo miverina indroa dia averintsika angily izy zay zany zao le partie interro zay partie zay verina intelo anatin'le iva rehetrarehetra dia averintsika le interro zay aloha zay zany interro dia ianavantsika indray zao le partie solo zay zany le partie manavaka eo avy zany izy sasiko an'le iva aloha zay zany le anankiroa zany izy le solo le interro zay zany le mélodie am'le interro avy indray le solo zay izy avako tendrena hatramin'ny voalohany zany le iva dia avy eo afaka averinareo jerena le vidéo fa ohatra hoe tsy afaka aveo le izy dia afaka averinareo inona koa
mankasitraka ny anatra ny farany a dia manavaka indray a tuto hafa indray a no zarako aminareo.